Miarabantsika rehetra amin'izao fotoan'izao izay manjoy an'ity fampielezan-kevitra ary fanazavana ny vendin-kevitra hoentinay ampandrosoana an-tanàn'Antananarivo ity. Androany tsika dia nanana fotoan-dehibe satria nijoro ny ivon-toeran'ny famarinana. Izy io dia toerana anankiray natokantsika hanampiana ireo olona rehetra manana olana nefa tsy mahalala ny zony sy ny lalàna velona. Ao amintsika marobe ny olona tratran'ny kolikoly, tsy resaka fotsiny afa-tsy ny fananantany, ny permis de construire eny anivon'ny tsena, ary ao koa ireo iaran'ny tsy fandriampahalemana. Dia matetika tsika mandefitra fotsiny, tsy teny intsony amin'ireny olana azo amin'ny jirama reny ohatra, izay tafakatra be ny faktura na ny fahatapahan-jiro mety manimba zavatra. Eto amintsika dia ekekentsika fotsiny izy ireny satria tsika olona madinika. Natsangana ny ivon-toeran'ny famarinana ahafahana manoro-hevitra sy manampy antsika rehetra izay hiarany tsy fahamarinana. Eto dia misaotra manokana ny inspecteur général de police, général Ratsito Arivony Parfait, izay docteur international momba ny criminologie. Manana mari-pahaizana manokana izy maneran-tany momba ny fanadihadiana amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Misaotra azy tsika satria ankoatran'ireo mpisolo vava matianina namana izay miara-manangana antsika ny ivon-toeran'ny famarinana io, dia nanolotra antsika koa izy maimaim-poana ny ekspertizany, ny fahaiza-manaoany amin'ny fanadihadiana izay mety ho atao. Izy dia manam-pahaiza manokana amin'izany ary anampy koa izy amin'ny fametrahana n'ilay laboratoire d'analyse na ADN izay fantatritsika fa zavatra tena ilaina eto amin'ity tanànantsika ity, satria maro be loatra ireo tsy fandriampahalemana mahazo ka mila olona manam-pahaizana, ary matoa izy manana an'izany mari-pahaizana iraisam-pirenena izany dia tena ao aminy ilay izy. Anampy izy amin'ny fiaraha-miasa, mety ahazoantsika n'ireo fitaovana na ireo fitaovana kirakiraina ihany koa na ireo ataontsika hoe composant chimique ilaina amin'izany amin'izany laboratoire na ADN izany. Zava-dehibe loatra ny tsy fandriampahalemana ho an'ny tanàn'Antananarivo, ary zava-dehibe ny fanomezan-tanana samy malagasy. Eto dia mamerina foana, malagasy samy malagasy no miara-dia ary mifanome tanana ahafahantsika mamany olana. Tena deraina ny fijoroanao mon général amin'izao fanampiana izao, ary ajorontsika io ivon-toeran'ny famarinana io eo anivon'ny commune aloha, eo amin'ny Fohibe ao anatin'ny taona voalohany. Fa ny tanjontsika dia manomboka amin'ny taona faharoa dia ho velarintsika manerana ny boriboritany enina io ivon-toeran'ny famarinana io, satria izany natsoina hoe miaro ny majinika, satria ny majinika dia very fanambola velona amin'izao amin'ny kolikoly, amin'ny tsy fahalalana ny lalàna sy ny zoany. Ary zava-dehibe koa ny fanampiana amin'ny fanenjehana ireo tsy mataho-tody, manao ny tsirariny amin'ny lafin'ny famonoana, amin'ny lafin'ny fanolanana, satria izany no tena ny anarany. Ka dia antenaitsika fa hitondra soa sy fahombiazana izao fiaraha-miasantsika izao. Mankasitraka mon général, misaotra an'ireo mpisolo vava matianina namantsika ihany koa, misaotra antsika ny eny.